fa malalatsika loatra ty mahasarika arotsika ary zay fanavaozana zay dia fanavaozana ny toe-tsaina aloha fa nahazo fiara tsara tareritsika fa ny toe-tsaintsika tsy mifanaraka amin'ilay fahatsarany zavatra atsika zavapoana mifototra amin'ny fanavaozana an'le maha olona mifototra olona eto zay vao mandeha mifototra asa de système manaraka ihany iny de rafitra de anjarantsika tsirairay zany a no fanetana fanoro fahatelo a de mitodika amin'ny olom-pirenena tsy hakanava manetana mba hiaina n'le sokoavina maha-malagasy to tapaka ekiny rehefa mandinika ny antony na tonga an'reto loza ireto a de to resa-bola sy fitiava-pahefana no antony ao ambadika ao anatiny ihany koa moa le ara-tsim-panahy le to règlement des comptes ihany koa hoe fomba anankiray famonoana bibina afahako manao valifatiny hafa de vonoko taperiko ny aina tena misy ary tsy azo laviny zany fa misy ihany koa ara-politika ao ambadika ao tena hoentina fahampirorono satria misy ihany koa miara-panahy de tsy azo lavina fa misy ny te-androbaka fahefana de zay ny afaty nomby asa fa mila manao sorona ary zazakely mbola tsy manatsiny no alaina de zanakitsika zany gamba tsetsetitsika zany satria izy ty fahefana te verina amin'ny fahefana te angalatra fahefana de ny zanakitsika no ataony sorona misy zany na miara-lofo na miara-panahy de hitatsika miariary fa lasa fitaovana zaza entina angalana ny fahefana zany ho an'ireo tsy valara aveto sy eo tsy vanina efa de firena takitsika ary misy ihany koa reo mitodika manokana ihany koa ny fokotany isanisany zay eto moa ny préfet eo ny chef de district miaraka eto ihany koa fanetanana mba ametahana iridenimisena ny am'teny frantsay ny andro maso tokon'olona andro maso tokon'olona tsy hoe kory misy ny politika vo etanina ny andro maso tokon'olona fa adidy io tena didy ny police pirenena moa manana ny atao hoe concept de la police de proximité fomba anankiray entiny izy io ary maramila sy ny gendarme de mentsehatra am'zany atao police de proximité na hoe manapikaiky ny vahoaka zany ny zavatra atao am'zany a ary ny tanjony de tsotra manao zay fomba rehetrarehetra izahay amin'ny asa fisorohana rehetra mba hafana mametoky ny vahoaka tsy hakanavaka fa miasa izahay ary azo atokisana izahay ary tsy lany vola ny olom-pirenena vanina rehetra mandohetra mampanjavana karamanay satria zay de miasa andro miasa alina lina ny andro fety tsy manao fety miaraka fanakaviany zay rehefa tonga ny fety de manetana ny tsirairay mba ho lasa ho acteur de sécurité avokoa ny olona rehetra mpiantsehatra ary ho tompona ndraikitra amin'ny fandriam-pahalemana avokoa ny olona rehetra tsy hakanavaka zay no andrasana satria teneny kombenimbieny a amin'ny teny frantsay teny vahiny l'état veut tout faire mais l'état ne peut pas tout faire teanao fanjakana ary tena efa manao izy manao zay tratra ny heriny izy am'izay vola am-pelatana zay vola avy amintsika volam-bahoaka ihany ho fanasoavana ny hafa fa voafetra ihany toy ny tanana kavanana zany ny fanjakana tanakavanana zay mpitany filaminana fa ny tanana kavy kosa de itsika rehetra tsy hakanavaka fa rehefa hitanareo fa mavesatra ry izy mavesatra izy ankehitriny ka hitany tanana kavy fa mavesatra ny zavatra batainy ny tanana kavanana mbibata ho azy ny tanana kavy de itsika rehetrarehetra tsy hakanavaka indrindra ianareo a mpanao gazety eto zay de tena hoe mavesatra ry satria makasika andreo menaky ny atsika de ho avy ny firenena ary areny ty firenena ty reo zazy reo a de mavesatra satria nafotsika ary atao lasa mitebotebo mandrakariva atao tsy mandry la ahoana ny rapitso ka lasa tady tsy tratra amin'ny zato isanjato lay vina apetraka ny FDS na ny ery tandro filaminana sy fiarovana de hoe faire de Madagascar un pays sûr et sécurisé pour vivre circuler investir zany hoe tanjonay rehetrarehetra miantsehatra amin'ny fitandrona filaminana sy ny fiarovana amin'ny Madagasikara dia mba tonga amin'ny Madagasikara ho voaharo ary tena ao anaty fitonina tanteraka ny fivezivezena andro manalina ary afaka mamokatra ihany koa any ambanivohitra sy ambonivohitra malagasy rehetra ny paikady ny drafitrasa rehetrarehetra de efa napetraka ary baiko nefa nampidinina amin'ireo taleparitra isan'isany amin'ny talifanay tsirairay avy na ny tafiky zany na ny maramily zany na ny zandary zany a efa misy baiko naparitaka amin'izy ireo tsirairay avy a mba atratrarana an'ilay tanjona
ny amongorana tanteraka ny atratrarana ny tantsika zany de tratra izy ireo mahavandozy ireo mahatonga ny ray mandendreretra tsakanavaka lasa manana tebiteby ka lasa tsy afaka ampivezivezy amin'ny andro na amin'ny alina ny de zanak'ireny zany kosa nefa ny any tanana ihany koa ny tsirairay mba tena samy tompona ndraiky tsika am'ireny zanakitsika ireny de raha tsika malalina fa tsy mora ny zava-misy ankehitriny satria misy an'le tontolo anankiray natao hoe espace numérique de manana ny service de lutte contre ny cybercriminalité tsika ankehitriny ao amin'ny tontolo anankiray io a amin'ny anapaka ao ny tena misy ny insécurité zay tsy hitatsika maty monde invisible monde virtuel izy io tontolo tsy tamaso mihitsy izy io fa entsika tsara fa ao avykeo ny fanakorotana tsaina rehetra dikan'izay mila marabavao tsika efa fantatra avykeo ary natsangana moa ty centre opérationnel ty a ary manana ny atao hoe andraikitra manokana zareo amin'ny ny service de lutte contre ny cybercriminalité mamoaka an'ireo compte rehetrarehetra fanaparitaka tsao mpampiroro vahoaka fa andeha ihany koa ary sokafana ny fanadidina mahakasika azy ireny satria any amin'izay tontolo anankiray zay monde virtuel de numérique zay koa de tena miteraka insécurité ary fanakorotanana betsaka ataon'ireo a zay tsy valara sy tsy vanona teneniko foana zany teny zany satria itsika tokony olo-pirenena vanona raha ny tokony izy fa misy moa zany a ny antony mahatonga azy manao an'izay de ny fahefana sy ny vola ka manana sotoavina izy ireny hoe aleo veritsika alakalam-pihavanana toy zay veritsika alakalam-bola ka manososy sy manimbazimba lay sotoavina malagasy fotoana anankiray ao atsika rehetrarehetra zao an'izao afahantsika miara-metaka miara-misalahy miray iny mifanometana mifanampy mifampatoky velona an'ilay sotoavina ma malagasy fa fotoana tena iraisantsika iny zany zao mifanome vaovao tsika ary averiko le zavatra nyteneniko tamin'ny voalohany hoe isy fanomezana manokana ho an'izay rehetra manome loharam-baovao marina sy mitombona na izy na izy ary manome toky faharovana tanteraka izy ary manome antoky faharovana ireo olona manome an'izany loharam-baovao zao ka misokatra avokeo zany a ny brao ny mpitandro filaminana na ny makany amin'ny maramilina reo na makany amin'ny polisy nareo na makany amin'ny zandary nareo a de manana manomboka zao numéro na numéro finday an'ireo mpitandro filaminana rehetra amin'ny fokotany zay misy atsika fa matetika tsy ao anaky ny telefônina atsika ny numéro an'ireo amin'ny polisy na mpitandro filaminana maro samy hafa reny ka reny ny atsona avy hatrany de anjaranay manadiady amin'ny fomba maro samy hafa fahaizana mavatianina anay amin'ny fanatratrarana andreny olona rehetrarehetra